Ry Andriamanitra tsara indrindro, voninahitra ny eo anao, ny derany eo anao, ny ajany eo anao. Sotranao indray izay amin'ity anio ity raha tafahoana eto, hiara-hianatra ny teninao sy andinika ny teninao. Maro no antsoina ianao fa vitsy no fidiana, ary ho ianao amin'ny andro farany dia hitombo ny fahalalana, ka hisokatra ny sain'ny maro. Andriamanitro, miaino anatin'ny vaninandro farany izahay, ary tombonao anay ny fahalalana ny soratra masina, satria ao no zava-miafina ny amin'ny teninao. Efa naseho anay tokoa Tompo izay mombanao Andriamanitra, ary tsisy miafina aminay izany. Ka tsisy azo ialana tsiny izay ilaza nanao hoe tsy mahalala, satria ianao miasa amin'ny fomba rehetra tsy takatry ny saina, miezaka mampafantatra ny olombelona rehetra ny fahamarinanao, araka ny teninao manambara manao hoe ary ity filazantsara ny fanjakany ity dia toriana amin'izao tontolo izao vao tonga ny farany. Matoky sy mino izay fa tsy amin'ny alalana ihany, fa miasa amin'ny fomba rehetra tsy takatry ny saina ianao hatanteraka ny sitraponao. Ary misaotra anao izay satria izao ny anjara biriky ihany koa menao mba hahafahanay mizara ho an'izay mandrezy ho afatra izao hamantarany ny fahamarinanao. Raha io vangio ny tokantrano ny tsirairay avy izay mandray ity fampianarana ity, sokafy ny fon'ny tsirairay avy, ny sainy tsirairay avy, koa dia mampianaranay raha io ny teninao amin'ny alalan'ny fahamarinanao fa vonin-kiheno izay vahoakanao reto. Mpanomy tsy mahasoa ihany izay ary tsy matoky tsy manana ny fahamarinanay na dia kely aza, satria ny toerana misy anay dia samy manana ny lafim-piainanay izay. Ao ihany koa ny aminay misy miteny ary manao hoe za izay mpanota aty ve, za ve dia mbola mindran'Andriamanitra fo, za ve mbola midran'Andriamanitra eloko. Kanefa ianao Andriamanitra dia tsy mba miantso ny marina fa ny mpanota ny bebaka. Ary hoe ianao ihany koa manambara manao hoe tsy ny salama ny mila mpanao fanafody fa ny marary. Eny Tompo, marary izay. Ny amin'ny aretin'izao tontolo izao, marary izay ny amin'ny fahotana sy ny faharatsiana rehetra. Kanefa ianao Jesosy dia miteny manambara manao hoe ny diakapoka taminao no fanasitranana anay, ka na aretina ranofo ianao ara-panahy dia ianao no manasitrana ny amin'izany Kristy. Eny Tompo Jesosy io, aoka ny fanahinao hiasa aminay tsirairay avy, anamasina anay, tantana anay amin'ny fahamarinanao sy amin'ny fahamasinanao, ka dia sokafy ny fonay Andriamanitra ao mantaranay ny sitraponao. Alohan'izany nefa dia mifona aminao izay, mamindrafo aminay, mamelà ny elokay, afao izay mifahalemenay, afao izay mifahotanay sy ny tsy fahamarinanay rehetra. Ko mangataka aminao izay Kristy eo, dio amin'ny rahanao izay ho afa-pahotana, sasao amin'ny rahanao izay ho afa-keloka. Ary mangataka izay Tompo aoka ny ilay ositry ny fanahinao masina, ny rotsaka aminay amin'ny fahafenoana, ka izy no mpianatrinay ny fahamarinanao. Ary araka ny teninao hoe any amparany ihany dia maro no andinika ka hitombo ny fahalalana, ka aoka ny fanahinao hiasa ao anatinay Andriamanitra, ampafantatra anay ny zava-miafy ny teninao. Dia mitenena ray fa vonin-kiheno reto vahoakanao, amin'ny anaran'i Jesosy nanondratanay izany vavaka izany eto anatrehanao. Halleluia, amen. Irosarintsika ny lesika dia teo amin'ilay hoe chiffre na hoe resaka isa zany. Efa nandroso zantsika efa mamaraparana ilay resaka hoe kody zantsika. Ka tamin'ilay chiffre hitantsika zany dia zavatra nresantsika tao anatin'io dia hoe ao anatin'ny Baiboly izy zany raha jerentsika zany dia zao anatin'ny Baiboly dia misy ny atao hoe procédé zany na hoe fomba fampiasa ao anatin'ny soratra masina. Dia ino ny fomba fampiasa ao anatin'ny soratra masina io dia ilay hoe gématrie. Ka inona moa ilay gématrie zany? Ny gématrie zany dia zao hoe valeur numérique et symbolique de chaque lettre. Na hoe heviny ny hoe ny ohatrany hoe ny soratra zany avadika ho isa zany. Zany hoe raha soratra ohatrany hoe L na hoe M na hoe N zany dia misy ny heviny amin'ny fanisana zany zay. Dia ao amin'ny Baiboly nefa efa fampiasa zany zay zavatra zay.
ka mba hafahana zany miinterpréter na hoe mamantatra zany lay valeur numérique ana soratra anankiray zany na hoe ny heviny ny soratra anankiray amin'ny fanisana de tsy maintsy avadika zany le soratra ho isa zany izy io ary nandray ohatra tsika atao anatin'izay zany ohatra osiny hoe tao amin'ny apokalypsy toko verset kely vetivety fotsiny izy iny tao amin'ny apokalypsy toko 13 ny andininy 7 de inona ny zavatra nyteneniny teo raha isika le izy teo apokalypsy toko 13 andininy 7 de zao ny voasoratra hoe indro ny fahendrena aoka izay manatsaina anisany isan'ny bibidia fa fanisana olona zany ary 960 no isany zany hoe ny bibidia io zany de manana anarana izy io de ozy izy hoe indro ny fahendrena aoka izay manatsaina anisany isan'ny bibidia fa fanisana olona zany ary 960 no isany de jerenao zany hoe inona zany io anarana io na io soratra io zany mifanaraka amin'ilay isa zany ka izy io zany tsy azo tontonona fotsiny manao hoe raha anina ny bibidia na hoe raha anina no zao fa tsy maintsy mijery ianao zany hoe inona ny ara-tantara inona no iza tokoa ty bibidia ty de jerenao daholo zany ny lafiny ara-panahy ny lafiny ara-nofo ny lafiny ara-tantara jerenao mifanaraka tokoa ve zay de eo anao vao miteny hoe de jerenao koa le isa amin'ny farany mameno tena mame marina ve 960 ve io tsy afaka ilaza fotsiny am'izao zany ianao hoe manao affirmation gratuite izy ny fitenenana zany tsy afaka manao an'izay ianao tsy azosika atao koa zay satria tsy maintsy ny fahamarinana no ambaratsika eto zay moa niny zany resaka bibidia ny resahana fa tsy resaka bibidia any no resahantsika eto fa miresaka tsika hoe tao anatin'le resaka isa hoe misy karazany maro zany le isa hitatsika tao am'izany nisa voalohany inona ny hevitry nisa voalohany satria mampiasa isa be deabe atao anatin'ny soratra masina zany satria ao anatin'ny bokyny apokalypsy de be deabe ireo betsaka zany reo kody zay tsy maintsy hoe interprétenao na hoe tsy maintsy vahanao olana zany hoe inona ny hevitry ty kody ty amin'ny alalan'lay isa izany ka nisa voalohany zay anarantsika zany de hoe nisa voalohany inona le isa voalohany nisa voalohany de natsotsika hoe fiandohana zany raha miresaka zany hoe ray na hoe voalohany de hoe fiandohana zany ny dikan'zay zavatra zay efa nijerentsika teto zay fa tsy hiverina tsontsika ny amin'ny toko sy andininy nijerentsika atao ihany koa ny amin'ny hoe isa telo raha vao miresaka isa telo de manambara hoe isan'Andriamanitra zany zay tatsika hoe Andriamanitra ray zanaka fa namasina zany matetika miverina zany zay anatin'ny soratra masina indrindrindray koa bokyny apokalypsy zay efa nijerentsika teto hitatsika atao anatin'izay ihany koa nefa hoe satana koa de makatahaka satana zany tsika lalana hoe makatahaka ihany koa satana satria raha Andriamanitra manao hoe ray zanaka sy fanamasina zany isa telo zay de izy koa makatahaka satria satana inona ny toerana misy an'ny satana de mpamitaka zay le toerana misy azy ilay mpamitaka izao tontolo zao izy nazera ozy izy lay mpiampangany rahalahintsika satria rehefa nazera avy any an-danitra izy zany nazera ozy izy lay mpiampangany rahalahintsika ozy izy ilay mpamitaka izao tontolo zao satana de mpamitaka ary me manova ny endriny tahaka ny anjeliny mazava izy de nahoana mahay makany mamitaka koa izy zany de rehefa mampiasa an'io chiffre koa de ampiasainy koa zany ao isan'Andriamanitra tsy hoe isan'le isa telo koa zany ampiasainy de ny satana indray hery anankitelo koa zany azy raha Andriamanitra zany hery anankitelo Andriamanitra ray zanaka fanamasina de satana koa zany mampiasa an'izay dragona bibidia mpaminany sandoka telo koa zany zay zany hoe fakanatahaka ny amin'Andriamanitra zany zay farany nijerentsika tamin'le resaka isa de niresaka tsika tamin'le hoe isan'olombelona na hoe chiffre de l'homme raha vao miresaka hoe chiffre isan'olombelona zany de matetika miverina atao bokyny apokalypsy hoe ohatra miteny hoe les 4 vents de la terre ozy izy na miresaka izy hoe 4 coins de la terre ozy izy miresaka an'izay zany izy hoe ny rivotra efatry ny lanitra ozy izy ho latsaka amin'ny tany ny
amin'ny teny frantsay moa izy mazavazava koa hoe le 4 points cardinaux izy matetika miverina zany izy io na hoe 4 coins de la terre matetika miverina zany izy io na hoe ny zoro efatra amin'ny tany zany raha zay ny azo olazana anazy miverina matetika zany io ka ny zavatra tenenina dia ty hoe raha vao miresaka zany ianao hoe le isa efatra zany dia miresaka anisa ny olombelona satria ny olombelona no manina no mipetraka eto amin'ity tany ity dia nandray ohatra tamin'izay tsika ny amin'le resaka le hoe ao amin'ny apokalipsy 7 le hoe aza manimba ny azo na ny tany na ny ranomasina ozy izy mandra-panisinay tombo-kase ny olon'Andriamanitra ozy izy ka maninona ny hoe ny azo ny tsosombaina na ny tany na ny ranomasina dia raha vao miresaka zany ianao zay dia izany le olona ange no resahana am'izay le olona mipetraka amin'iny faritra iny no resahana am'izay zany ka raha vao miresaka zany hoe chiffre de l'homme zany dia isa efatra io zany miverina ato anatin'ny bokin'ny apokalipsia izany hiditra amin'ny isa manaraka ary tsika zay tsy hitantsika tamin'ny farany zany dia ny resahantsika eto zany a miresaka tsika ny amin'ny isa 9 zany inona indray ary ny hevitry ty isa 9 ty efa hitantsika kely teo ihany izy io zany inona ny dikan'le isa 9 ny isa 9 zany ny dikany dia zao hoe chiffre de l'imperfection na hoe chiffre du mal isa tsy fantanterahana zany a na hoe isan'ilay ratsy raha zay ny azo anazavantsika anazy dia efa hitantsika kely teo le izy eo amin'le apokalipsy 3:10 ny 7:20 dia inona nisy hitantsika eo anatin'izay fa verenantsika vakina le izy teo 7:20 indro ny fahendrena aoka izay manatsaina anisan'isany bibidia fantatsika tsara ho iza le bibidia io bibidia io dia ery miaraka amin'ilay dragona izy io ohatrany hoe Jesosy Kristy zany miaraka amin'Andriamanitra sy ny fanahy masina fa le bibidia indray ery miaraka amin'ilay dragona fantatsika nefa ho iza le dragona efa nianarantsika teto zay dia le satana devoly ka i bibidia zany ery ratsy zany izy io miaraka amin'ilay dragona dia ito izy miteny indro ny fahendrena aoka izay manatsaina anisan'isany bibidia fa fanisan'olona zany ary 960 no isany firy ny isany 960 no isany raha izy zany hoe 6 zany ka raha vomire nao chiffre 6 zany na hoe isa 9 zany dia maminy hoe isan'ilay ratsy zany no asehoan'izay zany ka izy io zany ny zavatra anankiray ihany koa dia zao hoe matetika izy io zany ary nibetsaka moa ny olona tsy mino an'izany fa zavatra marina zany zavatra raha mandinika ianao dia mahita an'izany zavatra zany ka io isa 9 io zany dia ampiasain'ny devoly izy io amin'ny firenena rehetra manerana n'izao tontolo zao hito io any miresaka hoe fitondram-panjakana miasa any io kody ampiasaina any miresaka fotsiny tsika raha resaka fotsiny resahana zao ohatra zao hoe any amin'ny postra ohatrany dia misy an'io mampiasa an'io kody io ny postra zany ny banque mondiale mampiasa an'io kody io ihany koa ny banque mondiale any amin'ny aéroport ihany koa misy aéroport zay mampiasa an'izy io ihany koa i chiffre 6 io zany ary indrindrandrindra moa tsika zao anatin'ny période iny tsika zao mbola ao anatin'le mbola tsy tapitra mihitsy ny resaka hoe covid-19 fa mbola ao anatiny tsika zany amin'ity virus ity zany dia eo le resaka hoe vaccine dia misy karazany ireo vaccine zay natao ao ny Pfizer ao ny AstraZeneca ao ny Johnson & Johnson ao ihany koa le misy anankiray izy mitondra le anarana ohatran'ny russe zay le anarana tsy fantatro loatra le tsy tadidiko tsara le anarana fa misy anankiray amin'ireo vaccine ireo zay voalazako teo ireo rehefa mijery ianao sur internet mijery zany miditra ianao amin'le sitiny dia ry amin'le code ry ambony ery tonga dia 666 ny ao anatin'le code miditra amin'le sity dia hoy zay ianao hoe coïncidence ve zany fa tsy coïncidence mihitsy zany tsy coïncidence zany fa tsisy zavatra tongatonga ho azy zany tsisy zavatra tongatonga ho azy zany fa bon tsy dia miditra lalana zany tsika ao anatin'ny fampianarana tsika miditra lalana zavatra nyresantsika teo dia hoe nisa 9 dia hoe chiffre du mal na hoe isan'ny ratsy fa nisy anankiray ihany koa nyresantsika teo hoe nisa 9 ihany koa dia azo lazaina ihany koa hoe chiffre de l'imperfection na hoe isan'ny tsy fahatanterahana
ka maisany tsy fataterana azy dia andraytsika jerytsika toko sy andininy koa ty amin'ny tantara voalohany toko faraky amin'ny roapolo ny andininy fahenina dia nadiso le niraisiko tato tsy tantara voalohany zany le izy nefa tsy maninona fa omeko atsika io ihany le izy fa tsy diso le notiny raisiko tato fa inona moa zavatra resahany amin'io zany dia ny zavatra resahany amin'le zavatra resahany amin'le toko sy andininy io zany dia manambara izy manao hoe nisy olona anankiray ozy izy zany hoe fantatsika tsara Goliata tamin'ny adversaire-ny Davida zany eo amin'ny tantaran'ny baiboly hoe Goliata dia olona lava be izy sady olona matanjaka be nefa Davida olona kely zany hoe teo amin'ny Filistina olona ngeza be mihitsy fa tia koa zany nisy olona anankiray tahaka ny Goliata je lava izy maramila matanjaka be mihitsy dia ty maramila ty nefa nanana inona dia nitenenin'ny tsara ao anatin'ny sotra manana tanana ratsan-tanana enina ozy izy ary manana eo amin'ny ratsan-tongotra zany enina koa ny tongony ka raha vao miteny hoe enina ny ratsan-tanana enina ny ratsan-tongotra normal ve zany tsy normal zany satria nahoana imperfection zany amintsika malagasy dia hoe sampona donc zany raha vao isa enina sampona zany na hoe tsy fahatanterahana tsy tanteraka zany jeny dimy folo ny ratsan-tananao dimy amin'ny ilany ny azy enina sy enina roambe folo zany ny azy ny ratsan-tanana raha vao miteny an'izay tsika hoe raha vao tsy normal dia inona sampona zany zay ka nisa enina zany dia maneo iny maneo ihany koa zany zay tsy fahatanterahana zay zany ny isa enina zany fa omeko atsika ihany raha fa mifampianara manaraka hoe inona le toko sy andinyle izy zany fa diso le voaraiko tato zany fa iverenantsika iny fa tsy maninona zay zany le hoe isa enina zany dia zao hoe chiffre de l'imperfection na hoe isan'ny tsy fahatanterahana na ihany koa hoe chiffre du mal zany na hoe isan'ny ratsy zany isa anankiray manaraka ihany koa dia hoe nisa fahafito inona indray nisa fito zany nisa fito indray zany dia hoe chiffre de la perfection indray na hoe plénitude ihany koa zany chiffre de la perfection zany dia hoe isa fahatanterahana indray nisa fito zany raha teo zany tsika nijery hoe isa enina isa tsy fahatanterahana fa nisa fito zany dia hoe isa fahatanterahana indray nisa fito ary tsy isa fahatanterahana ihany fa atsona ihany koa hoe plénitude na hoe amin'ny fahafenona zany isa amin'ny fahafenona zany miasa be koa zany izy io amin'ny bokin'ny apokalypsy andray ohatra fotsiny tsika zay fampianarana ho hitantsika eo anatin'ny bokin'ny apokalypsy zany dia inona zavatra resahana io miresaka izy ny fiangonana fito miresaka izy ny kitana fito miresaka izy ny fanahy fito miresaka izy ny trompetra fito miresaka izy ny loza fito miresaka izy ny tombo-kase fito miresaka izy ny loza fito miresaka ihany koa loha fito miverina be deaibe matetika zany io teny io raha sika koa le apokalypsy toko voalohany andininy faharoapolo zay rentsika kely sationany keliny amin'izay voalazantsika zay apokalypsy toko voalohany ny andininy faharoapolo raha sika kely rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy inona zao ny resahany eto miresaka le andininy faharoapolo dia osy izy ahitantsika le izy zany amin'ileo miveriny isy io zany dia ny zavatra miafina ny amin'ny kitana fito izay hitanao eny tanako ankavanana sy ny fanaovanjiry volamena fito zava-miafina ny amin'ny kitana fito izy sy ny amin'ny fanaovanjiry volamena fito miverina zany le izy jerentsika koa amin'ny toko faefatra aty andininy fadimy inona koa ny resahany aty toko faefatra andininy fadimy ary nisy elatra sy feo ary kotrokorana nivoaka tamin'ny seza fiandrianana ary nisy jiry fitony rehetra teo anolohan'ny seza fiandrianana dia ny fanahy fiton'Andriamanitra ireo miverina zany le izy toko fahatelo amby folo koa andininy voalohany jerentsika farany toko fahatelo amby folo andininy voalohany dia inona ny teneniny eo ary hitako fa indro nisy bibidia niakatra tamin'ny ranomasina nanana tandroka folo sy loha fito ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema folo ahoana izy izy ary hitako fa indro nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina nanana tandroka folo sy loha fito nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina nanana tandroka folo sy loha fito miverina foana zany misy heviny zany izy io ka ny heviny zany dia zao hoe isan'ny fahatanterahana zany io isa io
na ihany koa isa mifahafenona zany no mifilazana azy ohatra zao le resantsika teo ohatra hoe fanafiton'Andriamanitra fahatateran'Andriamanitra fanafiton'Andriamanitra fanaovanjiry fito kitana fito fiangonana fito miverina zany zay ka hiditra lalilalany amin'izay tsika zany fa toizantsika le izy aloha mbola tsy tena hiditra loatra amin'le fanazavantsika ka io zany ohatrany tamin'le resaka hitantsika ihany tany amin'ny loko rehefa nianatra ny loko tsika ina zavatra nyresantsika tany amin'ny loko manao hoe ny loko izy ozy ireo spesialista zany hoe ny loko de maneho toetran'olona karaha nyretsika tsika ohatra hoe misy olona tia loko fotsy de tia fahadiovana ny olona tia loko mena de olona tia raha mandrikana hoe olona masikana kizitina ohatra zany zay zavatra zay ka aty amin'le isa ihany koa zany de zao hoe misy koa zany zay ohatra hoe nisy aty voalohany teo voalohany koa izy ohatra n'zany zay de mita amin'ny karakterany zany zay zavatra zay zany hoe le isa koa zany misy ifandraisany amin'ny karakteran'ny olona koa zany zay zavatra zay de hiditra indray tsika amin'ny manaraka ihany koa isa 12 ndray inona indray ary ty isa 12 ty gamana mbola vo miteny fotsiny 12 de efa tonga de efa azonareo ohatra inona ary ny isa 12 hitany fantatrareo misoratra masina de ozanareo sy ny apôstôly 12 fantatry ny olona rehetra nga hoe firy ny apôstôlin'i Jesosy 12 nisany miverina zany io amin'ny ao amin'ny bokin'ny apokalipsy zanak'Israely 12 apôstôly 12 vavadin'i Jerosalema 12 miverina zay miverina anatin'ny bokin'ny apokalipsy zay zavatra zay ka inona ary ny hevitra indray le 12 zany na hoe ny muran'i Jerosalema zany na hoe ny rindrin'i Jerosalema 12 ihany koa no teneniny anazy io zany mo hitantsika eo fa any amin'ny apokalipsy toko faraky amin'ny 20 izy no tenen'izay zavatra zay zany hitantsika eo zay fa inona le 12 avaizany no nahazona indray ary le isa 12 na hoe le chiffre 12 de tsika nijery isa teo tamin'ny voalohany jery tsika le hoe isa telo inona moa ny isa telo ny isa telo zany a de zao hoe isan'Andriamanitra ozy sy mijerentsika ny isa 12 ny isa efatra azafady ny isa telo isan'Andriamanitra ozy tsika teo ny isa efatra de isan'olombelona ka raha vao miresaka zany hoe isa 12 de zao hoe fifandraisan'Andriamanitra sy ny olombelona zany io isa io amin'ny teny français de rapport entre Dieu et l'homme c'est 3 fois 4 manome firy manome 12 zay na hoe telo ampitombona efatra manome 12 de hitantsika zany mikasika an'izay zavatra zay de teo amin'ny zanak'Israely misy firy ny zanak'Israely 12 ny zanak'Israely zany hoe le isa 12 io zany mampifandray an'Andriamanitra amin'ny olombelona teo ihany koa ny apôstôly 12 nampifandray an'Andriamanitra amin'ny olombelona ihany koa satria tamin'ny testamenta taloha de izy ny vavolombelon'Andriamanitra ny zanak'Israely 12 ange ny vavolombelon'Andriamanitra eo anivon'izao tontolo zao taty amin'ny testamenta vaovao indray na ty amin'ny epistily ny apôstôly ihany koa ireo no vavolombelon'Andriamanitra ihany koa nampifandray an'Andriamanitra amin'ny olombelona de any amin'ny apokalipsy izy de miresaka araka le voalaza teo le hoe varavarana 12 na hoe rindrina 12 ny amin'ny Jerosalema ny amin'le resaka hoe Jerosalema vaovao zany de jerentsika kely apokalipsy toko fa 120 jerentsika kely zay apokalipsy toko fa 120 de ny andininy fa 12 ka hatramin'ny fa 4 apokalipsy toko fa 120 ny andininy 12 ka hatramin'ny fa 4 ary manana manda lehibe sady avy sy vavahady 12 misy manda ozy izy lehibe sady avy zany hoe io zany le tenentsika teo hoe manda na hoe ny rindrina zany amintsika malagasy hoe tamboho zany angambany zay manda manana manda ozy izy lehibe avo sy vavahady 12 izy ary eo mivavahady de misy anjely 12 ary misy anarana voasoratra de ny an'ny firenena 12 ny zanak'Israely
eo antsinanana vavahady telo, eo varatra vavahady telo, eo antsimbo vavahady telo, andrefana vavahady telo. Ary manana tanàna dia misy fanorenana 12 ary misy anarana 12 koa dia ny anaran'ny apôstôly 12 ny zanak'ondro izy izy. Izy moa ny zanak'ondro fa Jesosy, ny apôstôly 12 ny Jesosy Kristy zany, miverina zany io. Varavarana 12 misy fanorenana 12 miverina foana zany le hoe isa 12 dia hitantsika eo amin'le Jerosalema vaovao eo ny anaran'ny zanak'Israely 12, eo ihany koa ny anaran'ny apôstôly 12. Inona ny hevitra n'izay zavatra zay zany? Rehefa tonga any amin'ny toko faraka amin'ny 20 io zany tsika manazava an'izay zavatra zay, fa zay zany le isa 12 hoe fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra, ny hoe rapport entre Dieu et l'homme. Hiditra indray tsika amin'ny isa manaraka ary dia hoe ny isa 1000 na hoe 1000 zany. Ka raha vao miresaka hoe arivotsika na hoe 1000 zany dia amin'ny teny frantsay zany izy hoe multitude, na ihany koa ataontsika amin'ny teny gasy hoe fahamaroan-javatra zany, fahamaroan-javatra. Ka raha vao manao zany ianao isa hoe arivo dia hoe miresaka fahamaroan-javatra zany ianao. Zay zany ny hevitra n'ilay izy. Dia andray ohatra tsika amin'ny soratra masina amin'ny Apokalipsy toko 5. Ratsika kely Apokalipsy toko 5. Dia Jerova rehefa manao fahamaroan-javatra izy dia zao no ilazany azy. Miresaka an'ilay hoe multitude io zany na hoe le hoe fomba hoe arivo io ny fomba anisany anazy zany. Apokalipsy toko 5 dia raisitsika ny 9:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nahita sady nandre feon'anjely maro nanodidina ny seza fiandrianana sy ny zava-manan'aina ary ny olona, ary nisany dia inona? Alinalina sy arivoarivo izy. Amin'izay arivoarivo amaroan-javatra nge zany. Zay ilay miresaka hoe amaroan-javatra zany. Ka raha vao miresaka zany hoe isa arivo dia miresaka hoe amaroan-javatra zany ianao. Ary nahita sy nandre feon'anjely maro izy nanodidina ny seza fiandrianana sy ny zava-manan'aina ary ny olona, ary nisany dia alinalina sy arivo. Dia hitantsika ihany koa fa ohatra zao izy miteny aty amin'ny Apokalipsy toko 7, eo amin'ny Apokalipsy toko 7 eo akaiky eo ihany tsika, tsy lavitra eo. Dia misy isa anankiray tenenina eo zao ohatrany. Miresaka amaroan-javatra zany izy. Dia 7 toko 7 dia inona ny tenenina eo? Toko 7 azafady. Dia izy ary nareo nisan'izay voaisy tombo-kaseo 4,400 alina ray hetsy no voaisy tombo-kase tamin'ny firenen'ny zanak'Israely ozy izy. 4,400 alina sy ray hetsy ozy izy no voaisy tombo-kase teo amin'ny zanak'Israely. Eto zany misy isa anankiray indray. Akoatran'le isa arivo jerentsika teo zany dia 144,000 ozy izy. Na hoe 4,400 alina sy ray hetsy. Eo zany miresaka hoe amarona izy, amaroan-javatra zany. Ka inona indray ary ny hevitra le hoe 144,000 satria avaiza indray ny aviany ohatra ny hitantsika teo tamin'le isa 12 zany dia zao hoe mbola ao anatin'le hoe amaroan-javatra ihany zany, mbola ao anatin'le hoe multitude ihany zany tsika. Fa misy sifra nivoaka fotsiny tao satria hitantsika ao anatin'ny Apokalipsy izy dia le hoe 144,000. Fa avaiza indray ary ny avian'le hoe 144,000 na hoe 4,400 alina sy ray hetsy. Dia ohatran'le isa 12 teo ihany zany ny avian'le izy. Voalohany aloha dia mandraitsika hoe avaiza ny avian'le isa 12 dia hoe 3/4 no manome an'le 12, isa mampifandray an'Andriamanitra sy ny olona. Ka ny 12 voalohany araka ny isatsy hitantsika tary amin'ny bokin'ny Apokalipsy teo toko faraka amin'ny 20 dia zao hoe miresaka voalohany izy ny zanak'Israely 12. Ary ny isa 12 faharoa dia miresaka ny apôstôlin'i Jesosy Kristy. Dia eto indray zany le isa 12 dia zao ampifampitomboy indray le isa 12. 12 fois 12 zany, na hoe 12 ampitombona 12 manome firy zay? Manome 144 indray zay. Dia 144 ampitombona 1000 amin'le hoe multitude zany dia manome firy zay? Manome 144,000 na 4,400 alina amin'ny ray hetsy. Averiko tsara ilay izy mba hampazava izy. Avaiza isa hoe 144,000. Satria 144,000 dia miresaka tsika hoe
alinalina sy arivoarivo miresaka le hoe multitude zany tsika eto de ny aviny de zao hoe eo am'le hoe rapport entre Dieu et l'homme na ny fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra nisan'Andriamanitra isa telo nisan'olombelona efatra telo ampitomboana efatra manome 12 hitantsika teo nefa de zao hoe nisa voalohany 12 de zao hoe manambara ny zanak'Israely 12 ary nisa 12 faharoa de manambara ny apôstôly zanak'ondry 12 ka rehefa atambatra indray zany reo 12 fois 12 de manome firy manome 144 na 770 am'zato fantatsika nefa ny fa hoe nisa arivo de inona multitude na hoe fahamaron-javatra ka io 144 io zany ampitombona ao an'le misa hoe 1000 zany na hoe arivo de mameno 144 000 zany de avy eo zany zay zany mahatonga le isa hoe 4,400 sy rahetsy de zay le tenen'ny ato amin'ny apokalipsy toko fa 7:7 verenantsika vakina kely le izy teo manao hoe ary nareny isan'izay voahitomboka seo 4,400 amby rahetsy no voahitomboka se tamin'ny firenen'ny zanak'Israely rehetra ka fanontaniana mipetraka eto de zao manao hoe izy io zanak'Israely resahana io manino izy de eo misy nuance le izy inona le zavatra resahana io zany ny zanak'Israely rehetra ozy izy amin'ny teny frantsay izy ny lazany an'izy io de hoe l'ensemble d'Israël ozy izy ka io ensemble io zany io zanak'Israely rehetra io zany izy ny tiany atenenina amin'io move Zanak'Israely satria tsika niresaka teo hoe eo le hoe ny zanak'Israely aranofo zany raha sika teo de eo ihany koa le hoe le isa 12 zany hoe zanak'Israely ny isa 12 voalohany de faharoa de hoe ny apôstôly 12 fa mifanontaniana mipetraka ny avy amin'ny apôstôly misy ve ny olona avy amin'ny jentilisa avy any amin'ny apôstôly nampianarin'ny apôstôly ny solitra masina za tsisy fanontaniana mipetraka zay mino fa tsika eny de efa mahavaly an'izay ka raha vao miresaka izy hoe zanak'Israely rehetra eto iza zany ny resahany amin'io fa any amin'ny lesona tsika mamaly an'io zany ary ny fanontaniana mipetraka ihany koa de ty move tena isa arabaky teny koa izy io hoe 4,400 sy rahetsy no voaisy tombo-kase zany sa hoe isa symbolika ihany koa izy io hoe ara-panoarana zany io isa io na hoe code ihany koa io isa io ka indrindritsika zany zao eto ampianarana kody tsika zany zao de zao hoe code zany io 4,400 sy rahetsy io code io zany symbolika zany io fanoarana zany de efa mety avy sady ny olona mety anoatra diso zany 144 000 no miakatra any an-danitra mba isao fotsiny fisanisan'ny kristianina maneran'izao tontolo zao de hoe 144 000 fotsiny miakatra any an-danitra de ahoana zany de misy mihitsy le fiangonana manao an'izay hoe 144 000 hono no voavonjy de nefa izy eo am'le fiangonana de antaniny izy de enao ve anisan'le 144 000 zany za tsy anisany de manino ianao mivavaka ao zany tsy voavonjy zany ianao bon anaty farany sosina ihany zany zay zavatra zay ka ny zavatra misy zany de zao hoe misy ny eo amin'ny zanak'Israely ho voavonjy ary misy ihany koa zany eo amin'izao tontolo zao araky ny filazantsara zay nentin'ny apôstôly voavonjy ihany koa izany irosarytsika zany amin'ny manaraka tapitra zany ny amin'ny resaka kody vita zany amin'ny resaka kody isorantsika ny tompo miditra zany tsika amin'ny planina ny tena hoe zay zany tsika tena miditra hoe amin'ny planina ny bokin'ny apokalipsy hoe inona zany satria araky ny resantsika tamin'ny lasa zany de hoe tahaka ny boky rehetra ihany ty boky ity zany tsy maintsy manaraka planina zany ianao tsy maintsy manaraka rindra zany ianao mba hahafahanao manazava le fampianarana zany fa tsy azonao hoe atao petatoko zany le izy satria misy zany ny atao hoe misy ny atao hoe introduction na hoe fampidirana zany misy ihany koa ny atsoina hoe conclusion na atsoina hoe famaranana zany de ao anatin'izay nefa misy ny ivombesatry ny lesona zany eo anatin'zay zavatra ka tsy maintsy idirantsika daholo zany zay zavatra rehetrarehetra zay ka raha miresaka zany tsika hoe fampidirana
na hoe introduction de aiza ny atantsika an'izay fampidirana izay zany ny ao anatin'ny boky zay atsotsika ihany koa hoe prologue zany aiza zany atantsika ny fampidirana hoe ny introduction de aty amin'ny toko voalohany zany tsika no mahitan'izay raha mijery ny soratra masiny tsika aty amin'ny toko voalohany de ny toko voalohany ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo zany no miresaka ny fampidirana ny boky ny apokalypsy toko voalohany ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo zany no miresaka ny fampidirana miresaka indray ny conclusion na hoe ny famaranana zany ny boky zay atsotsika ihany koa hoe épilogue zany de aty amin'ny apokalypsy toko 220 indray zany no ahitantsika an'izay zany apokalypsy toko 220 ny andininy fahenina ka hatramin'ny faraiky amby 20 zany eo zany ny ahitantsika ny famaranana boky ny apokalypsy toko 220 andininy fahenina ka hatramin'ny faraiky amin'ny 20 marihana fa ny boky ny apokalypsy de zao mizara 7 ny boky ny fanazavana ny boky ny apokalypsy mizara 7 ny fanazavana ny boky ny apokalypsy ny fizarana voalohany de miresaka ny fiangonana 7 zay zany ny fizarana voalohany miresaka ny fiangonana 7 iza daholo ny fiangonana zay horesana ao anatin'izay ny fiangonana Efesosy ny fiangonana Smirna ny fiangonana Pergamosy ny fiangonana Tiatira ny fiangonana Sardisy ny fiangonana Philadelphie ary ny fiangonana Laodiki ireo fiangonana 7 ireo zany aiza ny misy an'io fiangonana 7 io ao amin'ny apokalypsy toko 2 sy toko 3 zany no miresaka an'io fiangonana 7 io apokalypsy toko 2 sy 3 zany no miresaka an'io fiangonana 7 io zany vereniko tsara izy teo fiangonana voalohany Efesosy 2 Smirna 3 Pergamosy 4 Tiatira 5 Sardisy 6 Philadelphie 7 farany Laodiki zany 7 farany inona no resahantsika amin'ny fiangonana 7 io zavatra hitantsika eo anatin'ilay fiangonana 7 de miresaka zany tsika ny tantaran'ny fiangonana hitantsika eo zany ny tantaran'ny fiangonana ny zavatra misy de zao re fiangonana zay resahanareo zany de fiangonana Nisy zany tamin'ny andron'ny Jaune zany reo fiangonana ireo kanefa nireo fiangonanareo ihany koa de zao hoe ny lesona zay nomena an'ireo fiangonanareo na ny raisina avy amin'ireo fiangonanareo zay nomeny Jesosy andraisantsika fampianarana zany de zao hoe ampiarina ihany koa zany amintsika miaina am'izao vaninandro iainantsika am'izao fotoana zao satria raha miresaka tsika raha teny teo isa 7 hoe isa amin'ny fahafenona ka amin'ny mahafahafenona zay tsy hoe tamin'ny andron'ny apôstôly ihany nanomezana lay afatra fa nanomena ihany koa ho amintsika am'izao vaninandro farany izao zany hoe misy fifandraisany be zany ny fiangonana tamin'ireo fiangonana voalohany reo sy tamintsika am'izao vaninandro misy atsika am'izao vanim-potoana iainantsika zao inandray ny fizarana faharoa ny fizarana faharoa indray de miresaka zany ny tombo-kase 7 ny tombo-kase 7 indray de aiza no ahitantsika ny tombo-kase 7 io zany ao amin'ny toko 9 indray zany no ahitantsika an'io tombo-kase 7 io toko 9 zany no ahitantsika an'io tombo-kase 7 io zany de toko 9 toko 7 ary toko 9 andininy voalohany zany no miresaka an'izy io averiko tsara toko 9 toko 7 toko 9 andininy voalohany no miresaka an'io tombo-kase 7 io zany ao anatin'izay tombo-kase zay nefany de misy ihany koa zay lazaina manao hoe tombo-kase an'Andriamanitra inona io tombo-kase an'Andriamanitra io zay lazaina fa apetraka amin'ny andrina ary rehefa miresaka an'izay tombo-kasentsika koa zay de tsy maintsy fantatsika fa Satana de makatahaka ka raha manana tombo-kase Andriamanitra zany de Satana koa zany manana inona manana tombo-kase koa zany Satana zay manana petraka ihany koa amin'ny andrina sy amin'ny tanana zay atsotsika hoe marika ny bibidia koa izy io zany ka le tombo-kase inona moa zany ny hevitry le tombo-kase ny hevitry le tombo-kase de zao hoe
appartenance na hoe ahoana moa no fandikanana zany hoe le tombo-kase zany famantarana fa andray ohatra tsika ohatrany hoe manana omby a zany Madagasikara ny omby mandeha eny an-tsaha eny fa ny omby de zao misy lalàna mifehy azy rehefa manana omby ianao de asiana inona asiana tombo-kase ny omby iny na atao eny amin'ny sofina eny le izy asiana numéro zany na matricule hoy ny fitenenana na asiana marika eny amin'ny fehin'ny omby eny na eny amin'ny lamosin'ny omby eny zany asiana marika de iny marika iny manambara fa andrabe le omby na andrakoty le omby zany hoe signe d'appartenance zany ilay hoe tombo-kase zany famantarana fa hoe andrabe zany na andrakoto le omby de ohatr'izay koa zany le tombo-kase an'Andriamanitra zany de famantarana fa an'Andriamanitra tsika voaka an'Andriamanitra raha manana le tombo-kase an'Andriamanitra fa raha ohatra tombo-kase an'ny bibidia indray zany no tombo-kase mipetraka amintsika de aniza indray zany tsika andragona zany tsika am'izay fotoana zay zany fa tsy an'Andriamanitra zany tsika am'izay fotoana zay zany na mandragona zany tsika am'izay fotoana zay de hitatsika moa zay fa inona moa no ny tombo-kase zay apetraka amintsika de ny tombo-kase ny fanamasina zany fa inona indray kosa ny tombo-kase ny bibidia de io le favakintsika toko fahatelo amby folo teo 9:20 hoe marika ny bibidia de 480 izy ka misy heviny izy io symbolika zany izy io koa na hoe heviny ara-panoarana fa tsy hoe de iny tsy mbola nahita kosa aloha iny nisy olona nandehandeha teny an-dalana teny de misy 480 ngezabe teo amin'ny tapikandrany teo asa raha mety efa nahita va nareo tsy fantatra aloha za mbola tsy nahita zany fa symbolika koa zany ny hevitra an'izy io zany misy heviny ara-panoarana ihany koa zany izy io zany de toizantsika indray ara le lesona zany inona indray ny fizarana fahatelo indray de miresaka ihany koa tsika zany ny trompetra fito miresaka ny trompetra fito aiza no misy an'io trompetra fito indray aty amin'ny toko fahavalo indray zany no misy ny trompetra fito manomboka eo amin'ny andinin'ny faharoa ka hatramin'ny fahatelo amby folo andinin'ny faharoa ka hatramin'ny fahatelo amby folo toko fahavalo andinin'ny faharoa ka hatramin'ny fahatelo amby folo ny toko fahasivy ny toko fahafolo ary ny toko faharaiky amby folo averiko tsara le izy trompetra fito no fizarana fahatelo ao amin'ny toko fahavalo andinin'ny faharoa ka hatramin'ny fahatelo amby folo ny toko fahasivy ny toko fahafolo ary ny toko faharaiky amby folo eo zany no miresaka an'io trompetra fito io inona moa ny anton'le trompetra fito indray zany raha hoe miresaka trompetra tsika eto de raha vao miresaka trompetra zany tsika de inona no tonga ao saina voalohany am'izay zavatra zay hoe ho an'ny olona zay mitsoka trompetra zany raha teo amin'ny lafin'ny soratra masina zany no resahana ny ara-baiboly fampiasa zany izy io tany amin'ny testamenta taloha de rehefa mampaneny trompetra zany de misy zay le fomba ilazany any azy hoe ny trompetra de signal manao antso zany ny trompetra zay ny atao hoe signal manao antso ka rehefa mampiasa ny trompetra io to amin'ny zanaka Israely de manao signal zany na manao antso ka misy karazany zany fomba fanen'ny trompetra io raha ohatra hoe ataontsika hoe maneny ny telo izy na maneny ny rosy de efa fantatry ny olona zao ny hevitra zay zavatra zay de araka ny faneniny zay trompetra zay no afahany mihetsika na tsy mihetsika na hoe misy zavatra tokony ataony na hoe ty zavatra ty ny tokony ataony de am'izao fotoana zao nefa de nalefa an'Andriamanitra ihany koa zany io trompetra io amintsika aninona koa zany izy io ho fanairana zany izy io fiantsona atsika zany hoe alarma zany io trompetra io tany amin'ny testamenta taloha de rehefa iainga ny zanak'Israely hoe mila mifindra lasa nareo de maneno le trompetra de manangona ny entany daholo ny zanak'Israely de lasa hoe lasa indray zany fa maneno ny trompetra de io zany ohatr'izay mihitsy koa ny trompetra zany de hoe alarme signalement miantso zany ny amin'inona zany ny amin'ny loza hoavy zany eto zany ny atao amin'ny apokalipsy raha vao miresaka trompetra anao de manambara inona manambara loza hoavy ny resahan'zay zavatra zay ka ohatra hoe resahantsika ohatra hoe tany États-Unis ireny zao tamin'nisy fotoana hoe ouragan Katrina efa tonga le ouragan Katrina ny manam-pahefana tsy de nandray fepetra loatra tamin'le ouragan ny eritreritra zareo tsy tena zavatra tena hoe atahorana loatra
kanjo rehefa nitsoka le ouragan Katrina tany amin'le état de Louisiane zany raha zany azo ilazana anazy satria misy état maromaro any États-Unis zany de any amin'le état de Louisiane io zany nitratran'le ouragan Katrina tondraky ny rano daholo le toerana rehetrarehetra be ny maty tao amin'le toerana be ny maty satria ny fitondram-panjakana iny tsy de nandray fepetra loatra tamin'le tondra-drano kanika tezitra koa ny vahoaka rehefa avy eo tena tsy nirarahin'ny fitondram-panjakana mihitsy zay tamin'le izy satria nahoana zany hoe tsy de tena asana le mpiasan'ny météo veny tsy de tena nalala hoe ahoana ny tanjak'ilay le loza ho avy na eo ihany koa ny fitondram-panjakana tsy de tena hoe nivaky lohan'le izy loatra fa loza be ny nahazo an'le vahoaka zany rehefa tratran'le tondra-drano ka eto zany le trompetra miantso zao misy loza ho avy ka le loza zany fanairana de mampitandrina antsika manao hoe miomanina reo fa misy loza ho avy tahaka an'izao ka de efa ao mila mifindra mionona zay tokony hifindra-monina ao ihany koa raha ohatra tsy de tratran'ny rano ny toerana misy anao mba hamafisina ny tafitrano mba hamafisina ny varavarana na ihany koa mba efa manangona sakafo atao ho atsompotra aloha fa mety tsisy sakafo mandritra ny andro maromaro sy ny labozia sy ny rehetrarehetra fa io tsotra n'le aty Frantsa tamin'ny andron'ny Covid hoe efa tena tonga ny Covid aty mila atao ny confinement milahatra eny ampivarotra papier toilette ny fenony kadi papier toilette ny azakazany zalahy fenony kadi hoe mafy zany tsy andeha hifitra zany angamba de ahoany ty raharaha ty ry zalahy zany ny zavatra nisy taty hitatsika zany fa bao inona moa fa de zay moa zany le izy fataoana fa eto zany loza fanairana de hoe misy loza ho avy zany ka na hoe tafidrivotra mafy io na cyclone io na ady io na tondra-drano io zany de loza zany zay zavatra zay zany de fa fanairana zany ty trompetra ty ho an'izay loza ho avy zay ka atao amin'ny baiboly de zao misy hoe misy ny atao hoe sentinelle na hoe sentinelle zany ataontsika hoe mpiambina zany raha zany mpitily zay moa mpitily zany ny ilazana azy sentinelle mpitily ka rehefa misy zany io loza ho avy io de zao misy ny mpitily raha raisitsika ohatrany hoe ataontsika amin'ny zava-misy de ataontsika hoe mipiasa météo zany mpitily rehefa ohatra hoe ho avy ny tondran'ny tafidrivotra reny rehefa misy indray ny ororo-tany ny sismologue ny ilazana an'ireny mpijery ny resaka hoe ororo-tany reny zany mpijery an'ireny zany manam-pahaizana amin'ireny zany nefa ohatra hipoaka koa ny volcan de zareo zany efa mijery an'izay zavatra zay zany hoe ahoana ny tenen'ity appareil ity mikasika ny zavatra misy de efa fantany zay zavatra zay zany ka zay zany ny antsoina hoe sentinelle na hoe mpitily zany reny olona mpiambina zany reny olona reny ho an'ny fiarahamonina zany ka ny bokin'ny apokalipsy zany de zao hoe mpitily ihany koa zany sentinelle io atsika zany ka afatra zany izy io tsy maintsy ampitaina amintsika zany satria misy loza ho avy ozy Andriamanitra milaza manambara manao hoe tsy sitrako ny hafatesan'ny ratsy fanahy fa ny avelona azy no sitrako izy Andriamanitra zany tsy maniry ny hafatesan'ny ratsy fanahy tsika rehetrarehetra zao mpanota avokoa fa fitiavan'Andriamanitra nandefasany ty bokin'ny apokalipsy izy zany mba ho voavonjy tsika rehetra de nalefany ty tamin'ny alalan'ny Jaona mpanompony ho an'ny fiangonana fito alefa zany zay zavatra zay de tonga ty amintsika izy am'izao fanim-potoana zao ho fanina ho antso atsika ho fanairana atsika raisitsika kely eo amin'ny aty amin'ny Ezekely aty izy Ezekely toko 7:30 hoe inona moa ny asan'ny mpitily ny asan'ny mpitily ohatrany hoe za zany zao mitondra ny ty afatra ty de mpitily zany zao manambara zao afatra zao ka raha tsy manambara ny ty afatra ty fa afeniko zany ty de manahoana ho tsarain'Andriamanitra satria nahoana tsy nanao ny asa koa zany satria mpitily zany satria zavatra fahamarinana ho atsika zany ty zavatra ty ho famonjena atsika zany ty satria misy loza ho avy ka raha tsy manambara ny ty zany zao de zao manahoana ho adin'Andriamanitra amiko ny rahan'ny olona zany zay tsy nalala zao antso zao zany amin'ny alalan'ity fanambarana ity zany
le afatra tsy ahafan'andriamanitra za zany mpitondra afatra fotsiny eto zany de zao ny teneny atao amin'ny Ezekiela toko 7:30 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina zany raha isika zany izy io de zao mikasika hoe resaka loza ho avy toko 7:30 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao ry zanak'olona mitenena amin'ny zanaky ny firenenao ka lazao aminy hoe raha mahatonga sabatra amin'ny tany anankiray eo ary ny tompon-tany maka lehilahy anankiray eo aminy ka manendry azy ho mpitily ary hitandray lehilahy fa indro avy ny sabatra ka mitsoka ny andro mara ampitaitra ny olona izy nefa tsy mety taitra izay mandre ny feon'ny anjomara dia tonga ny sabatra ka mandripaka azy dia eo andohany ihany ny rany nandre ny feon'ny anjomara ihany izy nefa tsy nety taitra ho ao aminy ihany ny rany fa raha nety taitra izy dia ho nahavonjiny ainy ihany fa raha hitan'ilay mpitily kosa fa indro avy ny sabatra nefa tsy nitsoka ny andro mara izy ka tsy notairiny ny olona ary tonga ny sabatra ka nandringana olona ao aminy dia matin'ny elony ihany izy nefa ny rany dia adiniko amin'ny tanan'ilay mpitily ozy izy ahoana ozy izy ary tonga tamiko nisy ry zanak'olona mitenena amin'ny zanaky ny firenena ka lazao aminy hoe raha mahatonga sabatra amin'ny tany anankiray eo ary ny tompo-tany maka lehilahy anankiray eo aminy ka manendry ho mpitily ary hitandray lehilahy fa indro avy ny sabatra ka mitsoka ny andro mara ampitaitra ny olona izy eto zany de teneny mihitsy le izy ny mpitily zany de zao hoe mijery hoe misy sabatra ho avy raha miteny hoe sabatra ho avy zany de fandringanana zany zay misy sabatra ho avy misy fandringanana ho avy ka raha hitan'ny mpitily fa iny misy sabatra ho avy fandringanana ho avy zany de zao nanahoana nitsoka ny anjomara izy ampitaitra ny olona kanefa raha ohatra ka tsy nety taitra ny olona ozy izy de tonga ihany ny sabatra ka mandripaka ny olona raha tsy taitra ny olona zany izy efa nitsoka ny anjomara fa zao le loza ve ho avy sa tsy ho avy le ozany le loza nge ho avy foany na ho taitra zany ianao na tsy ho taitra tsy maintsy ho avy le loza raha taitra zany le olona ny an'le anjomara de voavonjy ny an'le olona vitan'le mpitily ny adidiny fa raha ohatra indray kosa tsy taitra le olona le loza tonga ihany fa zao maty ny elony ny olona satria tsy ny ainy ny anjomara zany ny antso zay natao na vitany adidiny le mpitily zany tsy nadinina aminy raha an'ireo olona zay maty ireo satria vitany adidiny fa raha ohatra kosany tonga ny sabatra ka tsy nitsoka ny anjomara le mpitily de zao ho maty ny sabatra ihany ny olona fa ny raha andreny olona zay maty reny de ho adinina am'le mpitily satria nahoana tsy nampandreny vahoaka izy hoe isy loza ho avy ka zao le izy hoe mba nomen'andriamanitra mba fahazava-tsaina ihany amin'ity bokyny apokalipsy ity nampafantarina ny zava-miafina ny bokyny apokalipsy tahaka ny tsy evitena ho manana tsy evitena manana pahendrena mihoatra noho ny hafa koa moa ny tena satria betsaka ihany koa nge manambara ny bokyny apokalipsy fa zao hoe matoa ambara zany ty afatra ity de zao manana didy ihany koa zany ny tena mba mampita zao afatra zao satria nahoana ho adin'andriamanitra amiko ny raha aninareo zay mandre zao afatra zao raha ohatra ka tsy mitondra zao afatra zao ihany koa zany satria misy loza ho avy zany hoe fitsofana anjomara zany ty bokyny apokalipsy ity anjomara zay tsy maintsy hotsofina zany ty boky ity de adidy zany zay zavatra zay ka zao tsy maniry loza hoe zay tsy mihaino de aloha faty any sanatriany izy zany fa de zao mba tsika zay mba mihaino rehetra zao mba handrezany afatra zany ka mba samy voavonjy tsika rehetra zany de toizantsika ihany koa le fanazavana aty amin'ny fizarana faefatra ndray ihany koa amin'ny bokyny apokalipsy de eto zany de miditra am'le hoe ivombesatry ny bokyny apokalipsy na atsotsika ihany koa hoe le pivot de l'apocalypse eo zany ny ataontsika hoe le ivombesatra zany de hoe centre de gravité n'le boky zany na hoe eo zany ny tena zava-dehibe amin'ity boky ity zany inona ny mahazava-dehibe azy de zao mahazava-dehibe azy de zao hoe miresaka ny amin'ny secret-ny devoly izy hoe izy amoa de izy hoe ava izy io devoly satana io
ary faharoa manaraka an'izay iza no miara-miasa aminy, iza io bibidio, iza io bibidio dia antsoina ihany koa anatin'izay hoe miresaka ihany koa resaka fijangajangana ao anatin'izay zavatra zay. Zany hoe secret-ny devoly zany no avoako anatin'ity boky ity, ary tsy zakany apo, tsy zakany devoly rehefa tonga amin'ny lesona io. Tena problematika be mihitsy rehefa miditra amin'ny lesona ity, tetezitra mafy izy. Zao izy dia efa tezitra vao manomboka vao maika efa tonga any. Dia zavatra hita anatin'io ihany koa zany amin'ny pivot de l'Apocalypse satria misy anazy zany na hoe ny ivombesatra ny boky ny Apocalypse. Amin'ny Apocalypse 12 zany no miresaka anazy io. Ny Apocalypse toko 17 ary ny Apocalypse toko 14. Apocalypse toko 12, Apocalypse toko 17 ary ny Apocalypse toko 14. Dia averintsika ilay izy teo hoe miresaka zany amin'ny secret-ny devoly izy io. Faharoa manaraka an'izay ihany koa miresaka ihany koa ho an'ireo voaloham-bokatra ho an'Andriamanitra. Miresaka ho an'ireo voaloham-bokatra ho an'Andriamanitra zany. Izay tonga io anatrehan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Ary fahatelo ihany koa zany eo anatin'izay dia miresaka ihany koa ny amin'ny fitsarana izay ho avy zany. Misy fitsarana zany ho avy zany. Io le miresaka izy any amin'ny toko 4 any manao hoe mahatahorana ka ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana ozy izy. Fa tonga ny andro fitsarana zany hoe miresaka fitsarana ihany koa zany. Na dia eo aza nefa izay fitsarana zay dia Andriamanitra maninona? Andriamanitra zany manome ihany koa vahaolana hialanao amin'izay fitsarana zay. Hialanao amin'izay loza zay dia Andriamanitra manome vahaolana izao ny solution amin'izay zavatra zay. Ao anatin'ny ivombesatra ny Apocalypse ihany koa no miresaka an'izay. Raha resaka hoe course automobile no resahana dia amin'io fotoana io zany ny antsoina hoe épreuve spéciale zany raha zay ny azo ilazana anazy. Hiditra indray isika ny fizarana fahadimy. Inona indray ny fizarana fahadimy? Ny fizarana fahadimy dia miresaka ny amin'ny kapoka fito zany no resahana eto. Miresaka kapoka fito zany. Inona indray ny resahana io kapoka fito io? Tarintsika ny resaka teo tany amin'ny loza fahaefatra, tary amin'ny loza tary amin'ny zafady tsy hoe loza fahaefatra, tany amin'ny fizarana fahatelo tsika ny resaka ny amin'ny trompetra. Hoe fanairana misy loza ho avy. Fa rehefa tonga aty amin'ny fizarana fahadimy tsika amin'ilay hoe kapoka fito zany dia inona ny zavatra misy? On est au cœur du danger zany raha zay ny azo ilazana anazy, tena ao anatin'le loza mihitsy zany tsika, ao anatin'le tafio-drivotra zany tsika, au cœur de la tempête ny fitenenana zany. Ao anatin'le loza mihitsy zany tsika amin'ny vanim-potoana io amin'le loza fito zany. Tsy mbola tsy hoe ery ananiny ery izy hoe iny fa mbola ery amin'ny 100 kilometatra na 200 kilometatra. Mbola trompetra izy amin'izay fotoana izay. Fa amin'le loza fito izy, tsy hoe loza fito, amin'le kapoka fito izy. Dia inona zavatra mitranga? Ao anatin'le tempête sika iny zany, ao anatin'le loza mihitsy zany sika. Dia io zany antsoina zany hoe loza fito na kapoka fito zany ilazana anazy io zany le fizarana fahadimy loza fito na kapoka fito zany. Amin'io fotoana io nefa rehefa tena ao anatin'le loza io no dia inona ny zavatra mitranga? Ka amin'io zany tsisy resaka hoe prévention ntsony. Na hoe mbola fanomanana hoe reto tandrema fandrao faty e. Fa le loza efa mienjera iny. Amin'ny trompetra zany ianao mbola mampitandrina hoe mitandrema fa maty angenareo. Fa le loza zany rehefa loza iny tena efa mienjera. Zay maty moa fa zay mbola velona zany mba velona. Rehefa maty ianao tsisy fanavana zany le loza efa mienjera zany. Tsisy resaka. Ohatrany hoe misy tondra-drano zany amin'ny tanàna anankiray dia efa feno difotry ny rano ny tanàna iray manontolo le feny ambony tafo ianao zany. Tonga ny avandra vaventy ohatra ny avany amin'ny lanitra any mienjera. Nga misy zavatra azonao raisina ntsony, tsisy loza mitranga amin'izany fotoana zany, ny aretina mandripaka. Misy karazana loza maro samihafa moa zany eo anatin'izy io fa dia ho hitantsika izy io zany rehefa tonga amin'izay vanim-potoana izay tsika. Miditra indray tsika ny fizarana fahaenina. Inona indray ny resahan'ilay fizarana fahaenina zany? Resaka fizarana fahaenina zany dia miresaka any Babilôna zany.
inona indray ty Babilôna ty raha miresaka zany no Babilôna de hoe tanàna zany tanàna nisy izy io tamin'ny androny tamin'ny andro fahagola tsy hoe fahagola fa tamin'ny andron'ny antikité zany raha zay azo ilazana anazy fa andro fahiny efa lasa zany izy io tanàna nisy zany Babilôna zany aizany toerana misy an'izany Babilôna zany any amin'ny faritra Mésopotamie iny zany no misy an'izany aizany misy an'izany Mésopotamie zany amin'izao fotoana zao any mifaritra ny Iraka zany de ny misy an'io Babilôna io zany ny misy an'le Babilôna de aty amin'le tanàna ao Iraka antsoina hoe Mosul zany no misy an'io raha amin'izao vanim-potoana misy antsika izany zany de eo amin'le tanàna hoe Mosul no misy anazy fa ny zavatra misy hoe sisa de efa vestige sisa ny hita eo zany na hoe efa sarina faharavana sisa zany ny hitanao hoe vestige sisa ny hitanao ohatrany hoe tanàna zavatra ohatrany hoe vato mifanongo sisa hitanao mandehandeha eny zany sisa fa tsy sisy hoe zavatra tena hoe mbola mitsangana ohatrany tamin'izany vanim-potoana izany zany ka hitanànany Babilôna io zany de zao hoe resahana izy io amin'ny apokalipsy fa tsy miresaka le Babilôna fahiny izy fa akany lesona kosa le izy amin'le Babilôna fahiny mikasika ny amin'ny fiainan'ny Babilôna amin'izao vanim-potoana iainantsika amin'izao vanim-potoana zao hoe iza io Babilôna amin'izao vanim-potoana zao io iza io tanànany Babilôna amin'izao vanim-potoana zao io ary ny zavatra resahany amin'io hoe fizarana fahaenina io zay hitantsika eo amin'ny apokalipsy toko fa 7 apokalipsy toko fa 8 apokalipsy toko fa 7 andininy voalohany ka hatramin'ny 10 averiko tsara apokalipsy toko fa 7 apokalipsy toko fa 8 apokalipsy toko fa 7 apokalipsy toko fa 7 zany le izy andininy voalohany ka hatramin'ny 10 de ireo zany no ahitantsika miresaka n'io Babilôna io ka ny zavatra hita ao anatin'izay zany de zao miresaka ny amin'ny faharavany Babilôna ary miresaka ihany koa ny amin'le hoe fitsarana an'ilay vehivavy janga ozy izy le vehivavy janga lehibe ka izay zany izy le vehivavy janga lehibe ty zany le la grande Babilôna ty ozy izy na hoe le Babilôna lehibe zany hoe fianjeran'ny Babilôna lehibe zany lay vehivavy janga lehibe ozy izy tanànan'ny Babilôna zany faharavan'ny tanànan'ny Babilôna ary fitsarana an'ilay vehivavy janga ozy izy lehibe ozy izy ka resaka tanàna no resahantsika eto zany de resaka ihany tsika resaka koa tsika io vehivavy janga lehibe io zany zay eo Babilôna zany ka inona ary ny zavatra hitantsika eo amin'ny tanànan'ny Babilôna io zay eo resahantsika eo anatin'izay fizarana fahenina zay iresaka tsika zany ny amin'ny resaka hoe commerce ny Babilôna ino no resaka hoe commerce zany resaka varotra zany resaka varotra de hitantsika eo anatin'izany ny varotra zany ao zany resaka hoe ny fomba fiakanjo manahoana ny fiakanjon'ny Babilôna manana an'izany izy manahoana ny sakafon'ny Babilôna inona ny sakafo hoan'ny Babilôna ka amin'io sakafo hoan'ny Babilôna io raha raisitsika fotsiny ohatra ny any amin'ny sinoa ohatrany zany de zao ny tenenin'ny sinoa manao hoe misy ohabolana sinoa zay miteny manambara manao hoe on peut manger tout ce qui a 4 pieds ozy izy sauf la table zay manana tongotra efatra de azo hoanina daholo ozy izy afa-tsy ny latabatra ihany de imagine eo amin'izany inona daholo ny biby fantatra ao manana tongotra efatra ary tsy vitan'izay ihany fa ny zavatra maro ohatra ny amin'ny sinoa zay fa be nefa ny olona na ny ety Eropa koa nge misy zavatra ohatra hoe misy zavatra tsy hoan'ny gasy zao hoan'ny olona ety Eropa zany de ny zavatra ny any amin'ireo pays aziatika reo zany de mihinana zavatra maro be deaibe misy zany atao hoe sakafo babiloniana zany misy karazana sakafo eo any koa ny resaka hoe di babiloniana hoe fandizana babiloniana zany ahoana indray zany di babiloniana zany ihany koa misy koa zany misy koa zany di ara-pivavahana hoe manahoana ny fandizanao efa manidery an'Andriamanitra ianao manahoana zany fiderana fa misy zany atao hoe di babiloniana fa ny di babiloniana zany firifiry no maneo fitanjahanany amin'izany firifiry no maneho fitanjahanany amin'izany fa zao
hoajantsika eo angamba aloha ny lesona fa ny amaranana anazy zany raha miresitsika le hoe Babilôna zany amtinany zavatra nresantsika teo dia zao hoe zany Babilôna zany dia manana ny varotrany izy, manana ny fomba fiakanjony izy, manana ny sakafo hohaniny izy, manana zany hoe fomba fandizana babilôniana zany izy, amin'ny resaka dia babilôniana zany misy resaka fitanjahana zany. Raha miresaka fotsika ny hoe ny ireo monde de la nuit zany vocal rehetrarehetra ny amin'ny resaka fomba ny kopom-bolon'ny Babilôna manao ahoana ny etim-bolon'ny Babilôna zany, misy kopom-bolon'ny Babilôna na etim-bolon'ny Babilôniana ohatra fotsiny maraintsika zany hoe misy olona le kakasany daholo ny sisiny loha iny ny amin'ny ilany sy amin'ny ilany dia eo ambony hoe sisy asiana loha dia asiana volo dia le maniry zany zany ataontsika hoe coupe babilôniana zany misy karazany zany zay fa bon ho hitantsika eo zany zay fa toizantsika ny lesona rariva zany vavakantsika. Misaotra an'Andriamanitra. Jehovahandriamanitra raha io mankalaza anao zay mideranao ary manome voninahitra anao. Misaotra raha afaka niarana andinika sy nianatra ny teninao zay tamin'ity maraina ity. Ao karaha ny fanainao masina anie hiasa mifafy an'olo anatinay koa dia mana masinanay ireny amin'ny teninao ny fahamarinana. Raha mbola no zay amin'iny ariva iny dia meonay ny hery ahafahanay manantotosa sy manatanteraka izany. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha io amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Dia izay indray fotoanantsika tamin'ity marain'ity hanao fotoana indray tsika amin'iny ariva iny. Babay daholo.